fa ho an'ny ligina Analamanga ihany kosa indray dia nanomboka tamin'ity androany ity ny andro voalohany amin'izay fidina ny tompondakan'ny ligina Analamanga izay lalao telo ny voalahatra ka ny roa ihany no nitanterahana satria nanana fahoriana zareo avy eo amin'ny tamin'ny Manosbe dia tsy afaka ny lalao tamin'ny fotoana farany ka dia hofitinina aminao ao anatin'ny ity fanadihadiana ity ny andro voalohany tamin'izay fa ny talata teo dia niavaka ny lanonana fanokafana izay tao pilalaovana ho an'ny ligina Analamanga izay. Lalao roa ihany no nitanterahana nandritra ny andro voalohany amin'ny fiadina ny tompondakan'ny ligina Analamanga dia ny fihaonana teo amin'ny Cheminot sy ny FTA Anosbe sy ny 15 family nikatroka tamin'ny Matadoria. Ny tamin'ny Anosbe tokony nikatroka tamin'ny FTA Anjanahary kosa dia tsy nitototsaina ny lalao noho ny fahoriana nahazo ny mpilalao iray avy eo amin'ny tamin'ny Anosbe dia tsy afaka ny lalao izy ireo tamin'ity androany ity. Ity lalao rahantsika amin'ny sary ity dia ny fihaonana teo amin'ny 15 family manao mavo sy ny Matadoria manao fotsy. Resin'ny Matadoria tamin'ny isa 20 teto ny 15 family. Teo amin'ny lalao voalohany dia nazava ihany koa ny fandresen'ny Cheminot andro zareo FTA Anosbe tamin'ny isa mazava 7-20 no 5-20. Ny talata teo dia ny fiaraha-misakafo miaraka tamin'ireo mpiara-miombonatoka no nentin'ny ligina Analamanga nanokatra ny tao pilalaovana. Dia zao hetsika izao zany iarahanay amin'ny association Tafaray. Izy moa zany no mpanohana voalohany ny ligina Analamanga amin'izao fotoana izao isaoranay anazy efa manao zavatra maro izy sahala ny fitondrana ny ligina Analamanga tany Tamatavy mbola hitondrany any Morondava ihany koa nefa nanampianatra amin'izay tontolon'ny rugby dia izy no anisan'ny finahitana izy fiarahana atao hoe fiaraha-misakafo angamba zany fiaraha-paly ny ligina Analamanga rehetra ny fileovana rehetra mbola eto amin'ny ligina Analamanga dia nasaina tamin'ity androny ity dia aminay zao fandresena ao anay fandresena ao an'ny tontolon'ny rugby ao anatin'ny ara-dalàna dia sport zany natao dia mandresy sport dia aminay zao fandresena dia mba hitotahaka zao foana fiarahanay miasa mba ho tonga lavitra ny tontolon'ny rugby lavitra ny disadisa. Ohatrany ahoana ny endrik'ilay fiaraha-miasa ny association Tafaray sy ny ligina Analamanga? Ny fiaraha-miasa zany tsotra manohana izy ao amin'izay fikasana tetikasa oetrety ligina Analamanga atao dia manomboka amin'izao aloha zany dia karazana fampitaovana ny ataony dia eo ihany koa moa zany ny fitondrana ny fileovana izay sangany sy nahita vokatra mivoaka ny faritra Antananarivo aloha dia zavatra ohatr'izany zany mampandroso ny rugby aminay dia faly zay ao anatin'izay mbola vaky be malalaka be ny endrika fiaraha-miasa fa fanomboa zao rehetra zao fa ny tany aloha koa izy efa nanao foana tamin'ny endrika hafa zany natao tamin'izany fa ny ligina Analamanga zao endrika fanomboana. Anatin'ny fanatanjahantena be da be ary izay koa mba manao an'io fanatanjahantena io androany mampitambatra atsika mampatanjaka atsika ahafahantsika mijoro tsy olona lovon'ny olona satria ny olona manao fanatanjahantena zany olona matanjaka zany fa rehefa matanjaka tsika dia tsy azo nizaniza rehebirebena. Ianareo ny fototsy ny Madagasikara Tafaray voalohany ny mpity fanatanjahantena raha tiatsika androso ny fikambanana dia itsika rehetrarehetra ireo mampandroso azy izay mitarika fotsiny i lapi izay ao amin'ny liga Analamanga sy ireo taranja maro hafa izay efa miara-miasa ao ny kickboxing ao ny baolina kitra ao ny baskety ao maromaro izy ao misy fikambanana ivelany fanatanjahantena koa izay efa niditra ao anatin'ny fikambanana. Ny fidiranao fikambanana dia malalaka ho antsika rehetrarehetra fa ny fikambanana dia mivoya ny fanatanjahantena aloha ary nafinaritra ny tenin'ny ray aman-dreny teo hoe ny liga Analamanga dia mijoro ao anatin'ny ara-dalàna dia itsika koa mijoro ao anatin'ny ara-dalàna ary hiaro ny ara-dalàna. Io ara-dalàna io no ataontsika fototra voalohany ary arovantsika hatramin'ny farany tsy ahafahan'ireo mandrebireby atsika tsy ahafahan'ireo mitarika satria hita tao amin'ny taranja rugby fa nikorotana tao anatin'ny fotoana maromaro ny taranja rugby teto Analamanga fa tsy maninona zany mampirisika atsika androso mampirisika atsika hijery lavitra kokoa zay tsy dia
tantarain'ny président ligue teo hoe efa zao ny efa vita zay tsy zay te hijery an'le efa vita fa androantsika betsaka mbola tsy fantatra betsaka ny efa fantatra fa ataotsika hijery an'le ho avy ho ataotsika lavidavitra an'le efa vita no tanterahantsika amin'ny ho avy miaraka aminareo tadidio fa ny fanatanjahantena no tokony hampiakatra ny lazan'ny firenetsika eo azao na eny hoe efa champion du monde tsika junior vitsiny nalala an'izany vitsiny nafantatra an'izany ngamany ao misy tany afaka mitsangana raha nisy niatrika tamin'izany a angaviana hitsangana jerenareo fotra fa tonga dia botrabotra be le champion du monde zay ny atao hoe itsika ny tokony hitarika hampiakatra ny firenetsika hampiakatra ny laza ny fanatanjahantena ao ny kickboxing ao ny taranja hafa ao ireo fikambanana efa miaraka ka ny teninay dia tsotra izahay koa tsy hiala aminareo izahay tsy hanary anareo zay lalana ombanay a hitondranay anareo a ary tsika rehetrarehetra ireo dia olo-pirenena satria mitodika amina tantara vaovao ny firenena manomboka rapitso dia ho zay aminareo hoe efao koa ny adidinareo zay ny teninay fa dia misaotra betsaka nandritra ity lanonana ity dia notolorany fikambanana Tafaray baolina iray avy kluba miisa 30 aveto Analamanga izao no natao hoy Andriamatombola Rajona dia ho fijerena sy ho fanampiana ireo filaovana milohan'ny atrehan'izy ireo ny taopilalaovana